fa amin'izao fankalazana ny andro iadina amin'ny fivarotana fanafody tsy manara-dalàna izao dia nisy azy ny fanambarana izay nataon'ny premier ministre Akolo Roger izay sady ministre ny fahasalamam-bahoaka ihany koa. Tomboky lahy sy tomboky vavy, ny fanafody dia manana ny toerany eo amin'ny fitsaboana na fiarovana amin'ny aretina. Tsara ny mampahatsiahy fa misy ny fenitra sy lalàna mahakasika ny fampiasana, fikajiana sy fivarotana fanafody. Iaraha malala nefa fa amin'ny firenena maro dia misy ireo mivarotra fanafody eny an-tsena na antsokosoko amin'ny toerana tsy nahazaho an-dalana. Izany dia voasokajy ho fivarotana fanafody tsy manara-dalàna ary mety endrika hivarotana fanafody ratsy kalitao. Ho an'ny Madagasikara dia efa nolaniana teo amin'ny filamin-kevitry ny gouvernemanta ny didim-panjakana laharana 2009-1024 mikasika ny fananganana ny fandrindrana ny komity mpirenena miady amin'ny varotra fanafody tsy manara-dalàna. Ny andro anio 20 jiona dia atokany firenena afrikana ho andro ny ady amin'ny fivarotana fanafody tsy manara-dalàna. Ho fitsimbinana ny fahasalamam-bahoaka rariny sy itsiny raha tohizana ny ady amin'ny fivarotana fanafody tsy manara-dalàna. Koa entanina isika mpiray tanindrazana rehetra mba tsy hividy fanafody ivelan'ny toerana voatokana voafaritra ho an'izany dia ny hôpitaly, ny toby ny pahasalamana, ny farmasia sy amin'ireny toerana atao hoe dépôt de médicament ireny. Misaotra tomboky lahy mankasitraka